fankalazana ny faharotoana ny RMDM tsy hanavahana na iza na iza. Vola amin'ny knaps anatanterahana ny velirany Andry Rajoelina. Firetana any Grèce sy Turquie miopapana ny vokadratsy aterany. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsodiako ny tokantranao amin'ity sabotsy fa 7 ny volana Aogositra 2024 ity. Tonga soa indray ianao tanatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tena koa anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny sosialy avy hatrany ny antsika manokatra ny fiarana amin'ity hariva ity nampiantsopanao gazety androany ny firaisankina ny sindika révolutionnaire na ny fisemare eto Madagasikara momba ny fanavana ny lalàna amin'ny finy asa eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo fa tsy aradrariny ny fakan-kevitra nataon'ireo tompon'andraikitra momba ny fanavana ny lalàny asa eto Madagasikara izany. Noresan'ny reto syndikalista ireto ihany koa ny momba ny volany knaps izay mety walay ny mpitondra fanjakana anatanterahana ny velirano ny filohan'ny republika amin'izao fotoana izao. Araro ny fanadidina eo amin'ny sary sy rindratsariny Andry Rakotomarala. Mametraka ny ayainy ireto syndikalista ao anatin'ny fisemare ireto fa mivoana amin'ny tsy tokony ho izy ny fampiasam-bola ao amin'ny knaps raha nambarany androany. Mandeha matsy ny resaka hoy izy ireo fa misy ampaham-bola betsaka alaina ao amin'ny knaps anatanterahana ny velirany Andry Rajoelina. Olana hitanay eto any fisemare dia tsotra satria fond de souveraineté any knaps izy io. Dikan'izany kidy knaps dia piasa tsy miankina malagasy sy mpampiasa tsy miankina malagasy ny tokom-bola ao. Zay a. Raha tsy hivitsika hoy izy aty hoe inona daholo moa ny ampiasain'ny knaps ho an'ny fehiny ara-sosialy dia hoe vola mibivoka, vola mampinono, volan-jaza, retraite sy ny sisa. Eto Madagasikara nefa ania vitsy ny piasa misitraka an'izany hoe retraite zany noho ny lalàna misy amin'izao fotoana izao. Dia amin'izao fotoana izao zany a ny knaps dia ataon'olona fakam-bola, findramam-bola moa zany. Raha hitantsika dia tsy izay mamorona ny hermady toatra nefa nindrana tao ny vola tao ohatra nanovana terrain tena vodivorona tsy izay angamba noho izany nananganana ny knaps fa natao zany mba anampiana ny piasa marefo. Zay zany tena filozofin'le izy. Dia amin'izao fotoana izao zany hitanay any amin'ny gazety dia hoe gaga indray zay fa hoe anatanterahana velirano indray hono. Dia zay mahatonga na miteny hoe zay mahatonga ny fisemare miteny hoe mandeha ary tokony ho izy ve zany zavatra zany. Petraka izay le fanontaniana fa aminay aoka raha ohatra ka hoe zay tokotra ny misy dia aoka mba ny piasa malagasy tsirairay na madinika io na vavety io ny sitraka an'izany fampiasana ny volan'ny knaps zany. Ankoatr'izay dia tsy aradrariny ny fakan-kevitra nataon'ny komity nasionaly misahana ny asa tany Antsirabe amin'ny anovana ny lalàna amin'ny feny asa ho hiatrany ireto syndikalista ireto. Mahakasika an'le CNT zany misy refonte na code de travail natao tany Antsirabe tao anatin'ireny confinement reny. Dia nisy entité syndikaly anankitelo angambany hoy izy raha betsaka noho ny solotena ny piasa malagasy tany Antsirabe. Dia nisy zany famitinana ny zavatra tapaka tany hoentina amin'ny CNT zany amin'ny 17, 18, 19, 20. Raha fijerinay le zavatra tany tsy mahavaovan'le olana izay misy iaina ny piasa andavanandro ny zavatra natao tany Antsirabe. Dia manao antso zany izahay hoe miantso dinika national anasana ny entité syndicale rehetrarehetra tsy akanavaka ary tokony jerena hoe inona ny tsy atratrarantsika zany asa medrika zany eto Madagasikara. Eto amintsika ny karama miasa 30 andro le piasa herinandro dia tapitra ny karamany 3 herinandro izy mitrosy na mangataka. Ka raha io code de travail zany code de travail tsy azo avadibadika non contournable ny ilaina ary code de travail mitondra filaminana sy fitoniana atratrarina zany asa mendrika zany. Zay ny tokony tadiavina. Dia zany zavatra zany tsy entité syndicale telo ihany no afaka ilaza hoe solontenan'ny piasa malagasy. Eto Madagasikara dia ny syndicat fisemare no plus représentativité eto Madagasikara tamin'ny décret mahakasika ny représentative izay navoaka ny fanjakana. Zahay
fisemarera tsy voasolo tena tamin'io fandinen'ny code de travail io tsy fantako ny antony mety hoe tsy haiko dia zay mahatonga anay tsy hoe zay tsy voasolo tena dia miteny tsy zay fa raha fijerina ny zavatra nisy tany a tsy hitondra filaminana mampiasa eo. Andrasana araka izany ny toy nyity vaovao ity. Fa mampitaraina ireo cybercafé mampiasa connexion amin'izao fotoana izao ny aratsy ny kalitao ny internet eto Madagasikara. Samy sedra ny voka-dratsy ateraka izany avokoa na ireo mpampiasa tambajotra jerasera na ireo manana asa fivelomana amin'ity sehatra iray ity. Nanao ny fanadidina mikasika izay indrindra androany ny namana mpanao gazety Anjavandriamaefa sy Tahiriniana Ranarinirina. Iray volana teo izay no tsikaritra ho ny aratsy ny kalitao ny internet teto amintsika. Mihisatra na koa hoe miramina raha ny fomba fiteny amin'izao fotoana izao. Misy fotoana aza tsy mandeha mihitsy ao anatin'ny fotoana maharitra. Raha ho an'ireo cybercafé nanaovana fanadihadiana androany izao dia vitsy toy ny teo aloha ny mpanjifa noho izay aratsy ny connexion izay. Problème tsy mahazo olona moa ny dépense koa mandeha ny fatrano ny fa jiro connexion ny service zao ny mandeha tsara ankoatran'ny connexion dia tsy mahazo olona mihitsy koa ny lasa very client zany nenay zao vao maina niakatra ny prix-na connexion. Tena hita mihitsy hoe miramina aloha zany ilay izy dia ao anatin'izay miramina zay misy fiantraikany be amin'ny fidiram-bolany ilay izy. Lasa vitsy ny mpanjifa anahy, lasa mahazo kihana foana zay amin'ny client rehetrarehetra dia tena hita mihitsy hoe miena zany ny vola miditra tao aminay. Tena naharitra teo amin'ny 2 volana mahery teo aloha zany ilay izy na dia efa nisy fitarainana nataonay anazy dia hatreto aloha zany zay mbola tsy nahita vahaolana tsara aloha fa mbola miharitra amin'izay hoe miramina zay foana. Ny vola aloha foana isam-bolana fa tsisy réduction hoe latsaka zany aloha. Tena nitindrareo atao rangamba dia hampiakatra ny vola tokony alohanay zany tokony hoe hiakatra amina tarifa hafa kokoa zany. Dia mba mangataka zany zay hoe inona ny solution maharitra omen'zareo fa tena hita mihitsy ny fiainan'le vola miditra tao aminay. Etsakilany tsy mitsaha miakatra ny sandany tolotra internet aloha amin'ireo orinasa tsirasera eto amintsika. Fa ntiantoka araka izany no henan'ireo cybercafé satria indraindray dia tsy mahefa akory ny fandaniana isan-karazany ny fidiram-bola. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray dia nomboka ny alatsinaindy fa 7 ny volana Aogositra ho avy izao ny fanadina-panjakana baccalauréat. Ifarana ny 17 ny volana izany ho an'ny taranja ankapobeny raha toka mbola hitohy hatramin'ny 18 ny volana Aogositra ny an'ireo sokajy teknika. Miisa 27,709 sy enalina sy iray hetsy ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana amin'ity taona ity. 40 taona ny zandriny indrindra raha toka 30 taona no zokony indrindra raha ny fampitambavao. Efa mila manana fahavononana ara-tsaina ary ara-pitaovana ary ara-potoana avokoa ireo mpiadina rehetra ary indrindra tsy hanadino ny taratasy fiantsonana ireo mpiadina araka ny namafisy ny tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Eo amin'ny vaovao ny kolontsaina kosa indray dia ny amerenana asina ireo lalao iombonana nafatarana manokana ny fahiny malagasy toy ny katro sy ny domy ary ny fanorona dia isy ny etsika manokana ahafahan'ny rehetra mandray anjara amin'izany manomboka ny 11 ny volana Aogositra izao etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba. Isan'ny kolontsaina itaizana rehetra izany lalao izany ka ampanembona indray ireo fanazo taona ary ampianarina ireo zaza sy tanora vao misandratra izay tsy mbola mahalala izany raha ny fampitambavao hatrany. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia taorinina fantarana ny olon-dratsy namono ilay tompon'omby maty atao ambolamena ao amin'ny distrikany Maintrano dia niakatra teo anivon'ny mpitandro filaminana tany antoerana ny fanadihadiana. Araka ny fifanarahany ireo tonta dia nasaina nandoa vola 30 tapitrisa ariary sy omby 30 ireo navandoza. Tonga ny verina tena anivon'ny bureau tompon'andraikitra ny sahana ny raharaha nefa ireo mpitory omaly ary efa tsy tao intsony ireo olon-dratsy fa nisan'ny laza fa efa nentina ny azo any Maintrano. Ny safoka araka izany ireto fianakaviana noho izany ka naterin'izy ireo atao amin'ny bureau ny zandary ny razana ary andrasana araka izany ny toy n'ity raharaha ity.
Vaovao avy any Manakara indray eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena dia niainga ny alarobia teo ny azo Tomasina ireo mpilalao basketball sokajy latsaky ny 14 taona solitena ny faritra vatovavy fitovinany izany na tsiaro ho natao ny solitena mpanjakana ho anjorom-bala ireo mpilalao raha ny faneho-kevitry ndray amandrendreo ankizy hiatrika ny lalao arao ny fanadihadiana natao ny namana mpanao gazety ny MBS avy any Manakara. Ny atoandro ny alarobia fa efatra ny volagna Aogositra lasa teo no niainga teto Manakara ny club basket ASPM izay solitena ny faritra fitovinany amin'ny tournoi basketball lasaky ny 14 taona izay atao any Tamatavy. Ny ray aman-dreny niteraka ny zazareto no nagnano tsipaipaika mba ahafahan'izy ireo amonjy sy hiatriky ny fifantsangana ity ary dia niainga tsy nahazo sodrano tamin'ireo ray aman-dreny ara-panjakana izy reto ny fa efatry ny volagna Aogositra lasa teo. Hitaitsika eto zany androany no andehanany ankizy izay amonjy championnat national latsaky ny 14 taona zany hoe amonjy ny 14 any Tamatavy izay miainga androany. Ny club izay mandray anjara zany dia club ASPM eto Manakara izay soloan'ny ankizy ireo tena solitena ny faritra vatovavy zany teto Manakara no ny nahatonga an'ireto ankizy reto ny vondrona zany dia ny ray aman-dreny zany hoe nisy initiative ndray aman-dreny samy nanao cotisation izay ahatongavany ankizy mandeha ny Tamatavy amin'ny national. Ny tsara marina eto ihany koa fa tsy nisy aloha zany fandrarana olo-panjakana ray aman-dreny zany nanampy fa ny ray aman-dreny zany no miezaka nanangona vola mba ahafahana ankizy mandray anjara amin'ny sport national io na dia efa nisy ara ny fangatana na rehefa tany amin'ireo ray aman-dreny fa hatreto aloha zany tsy vola misy fa dia miezaka ny ray aman-dreny rehetrarehetra no nahatonga ny fandehanana androany zao amin'ny national izay solitena ny faritra vatovavy eto Manakara. Tiako marina ihany koa fa efa nisy ankizy talohan'io nandeha latsaky ny 20 taona izay manao national ihany koa any Antananarivo izay atao amin'ny akamasoa ary anisany tafiditra ao anatin'ny ampahifadalana eo amin'ny baolina zareo zany androany fa dia miandry ny vokatra izay ihany koa fa io dia mbola isaky ny ray aman-dreny ny club ihany koa. Fa manentana antsika ray aman-dreny na mpitondra fanjakana io na tsy mpitondra fanjakana mba hijery an'ireo ankizy madinika mba ho tia sport ary mba hanampy azy hatrany satria ny sport dia ilain'ny vatana ary ilain'ny fitaizana an'ireo ankizy ireo mba tsy handeha hirona amin'ny zavatra hafa dia mangataka zany mba ho jerenareo mpitondra fanjakana akaiky indrindra neto amintsika resaka sport fa somary sahirana ihany ny ray aman-dreny matetiky ankizy nefa atao ahoana fa ny fitiavana an'izay sport ity tsy maintsy atao. Tsy voateky le basket ASBM ity avao ny efa nitondra fitarainana makasika ny tsy firarahan'ireo ray aman-dreny ara-panjakana anazy ireo. Misy aza magnano teny mandratra rehefa mba dodom-barangarana ka angatana fagnampiana da masaky misy mizaka hoe ndana mamboly legioma fa malalaka ny tany. Mipetraka amin'ny fagnotaniana mety mbola ho azo antenaina ve zany ny hoavy ny fanantanjahantena atao anatin'ny faritra fitovinany raha izao ny mitoy voninaitry ny ray aman-dreny ireo zazareo ve zany no arovana sa voninaitry ny faritra. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia saika maneran-tany tatoato ny loza voajanahary toy ny tondra-drano sy ny horohorontany ary ny hafanambe diso tafahoatra izany. Amin'izao fotoana izao dia ny hafanambe miopampana ka miteraka afo mandory ny tanàna sy ny ala manodidina indray no mitranga any Grèce sy any Turquie any ary mbola mangony fotsiny ny any Californie. Atao anatin'ity fanadihadiana nataony Mbs Sabotsy sy Manoran-Dremalalina ity no hitaterana aminao ny andindiny momba izay. 300 hektara izay no velara-tany may tany Grèce hatramin'ny talata teo ka mbola mitoy hatramin'izao vokatry ny hafanambe tafahoatra ka mitarika afo mandoro. Lasibatra tanteraka ireo ala indrindra ao Athènes eo koa ireo toerana avo ka nahitana famaizana be indrindra ny ao Mont Lycabette. Notapahana avokoa ireo lalana rehetra mampifandray ny faritra avaratry Athènes amin'ny faritra ao atsimony. Hatreto aloha dia 2,000 ireo olona nafindra toerana mbola tena mitatra nefa ny afo ka mety mbola ho betsaka ireo ahetsika amin'ny toeram-ponenany. Trangana firehetana amina toerana misa 750 no mbola tsy maty ny afo amin'ireo toerana samihafa miisa 770 any Grèce. Misy amin'ireo andrin-jiro mitondra herinaratra no nipoaka ka nahatonga fahafatesan'olona mihoatra ny 12 ary nisy ihany koa
mpamonjy vona na ratra mafy sady may. Mpamonjy vona efa mahery ny 500 no miditra tsehatra mamony afo ary efa misy ireo mpamonjy vona avy amin'ny firenena hafa toa ny La Frantsa sy Israel tonga nanome tanana. Tsy Gresiany no ahitana trangana firehetana amin'izao fa isan'ny arambona ihany koa i Turkia. Eo anelanelany 70 hatramin'ny 70 degré Celsius zao ny maripana. Trangana firehetana amina toerana samihafa miisa 700 no niseho tamin'ny Turkia hatramin'ny volana Jolay teo koa ka toerana 12 hatramin'izao no mbola tsy voafehy. Nahatratra 9 teo aloha ny fantatra fa namony ainy vokatry ny afo. Efa isan'ny nahitana firehetana nandritra ny fotoana maharitra ihany koa ny tany California izay efa mihoatra ny 50 degré Celsius ny maripana ary mihoatra ny 700 ny maty. Hatramin'izay vokatry ny fandoroana nateraky ny hafanambe mihoapapana. Vokatry ny fiovan'ny toetry ny andro avokoa no nahatonga izao loza voajanahary mitranga isaky ny firenena izao hoy ny fanazavan'ny manam-pahaizana manokana momba ny tontolo iainana ireo fihetsika avy amin'ny olombelona teo amin'ny fitrandrana sy fampiasana samihafa no miteraka izany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika kosa indray dia andro sisa no isaina dia higadona ny fankalazana ny faharotoana ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM izany. Araka ny efa nambara tamintsika dia tsy amin'ny magrobeoririka no anaovana ny fety ny talata 10 Aogositra ho avy izao. Androany dia nirodorodo teny antoerana anaovana ny lanonana moa ny solitena ny RMDM nanadio ny toerana anaovana ity fety ity. Arao ny fanadihadiana eo amin'ny sary srindratsany Andry Rakotomalala. Tsy hanavahana na iza na iza ny fety karakaray ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny 10 Aogositra ho avy izao izay ho tanterahana etsy amin'ny magrobeoririka. Na ny mpomba ny mpitondra fanjakana aza na ny zokiolona na ny zaza amam-behivavy na iza dia afaka manatrika ity fety fankalazana ny faharotoana ny RMDM ity hoy ny pasteur Tsarame Edouard. Manomboka amin'ny 7 ora ny vavahady efa misokatra ary manomboka amin'ny 10 ny fotoana ny seremonia zany manomboka. Ny endrikendriky ny fety zany dia mazava fa mahafety anazy zay misy fandraisanareo artiste fanentanana asa maro samihafa, misy ny fandraisam-pitenenana ho ataon'ireo ray aman-dreny, misy ny fiderana, misy ny fankalazana ary ny faranatsika amin'ny fizarana n'ilay mofomamy amin'ny faharotoana n'ilay RMDM azy. Ho avy anatevin-darana ity fety ity ihany koa moa ny solitena ny RMDM diaspora ary ireo mpikambana avy any amin'ny faritra. Ka zao rotoana zay ny nitsanganan'ny RMDM. Samy manana fotokevina moa fa dia izay anatin'ny RMDM ary tsika malagasy rehetra dia atsoina mba tongava hiaraka hifetitsika fa tsy alahelo foana fa hiara hifetitsika raha atao madio mihitsy tsy handraisana antsika rehetrarehetra tsy akanavaka na ny avy atsimo zay laha tongava edy ny avy avaratra tongava ny afovoany ny atsinana ny andrevana antsika jiaby tongava antsika jiaby fa tandaza antsika zao mila antsika zalahy manentana antsika iabiaby lahy mba ho avy amin'ny 10 Août satria ny fitiavan-tanindraza no nampiray antsika. Fa diniunareo ngalaviran'ny toliara zay iaviany Antananarivo ato nonino no nifankalazantsika faharoa tao nampijoro ny RMDM ka tsy misy saranga tsy misy fagnavakavaha ino na foko na finoana na politiky fa zay mana zo maha malagasy sy maolom-pirenena ka liam-pivoarana liam-baovao dia tokony ho tonga hanatrika an'io fety io. Hoentitra kosa ny fitandromana ny filaminana iandreketan'ireo mpikarakara raha nambaran'ireo tompon'andraikitra. Ny amin'ny talata moa zany misy zavatra azo ambara, misy zavatra tsy azo ambara fa ao anatin'ny fandaminana tanteraka ny sika zany indrindra amin'ny fitandrona ny filaminana anatin'izany koa moa zany ny fandriampahalemana dia efa mivonona nisaky ny avy amin'ny tokony an'ny tanora zany amin'ny RMDM fa tena moa zany ny tompon'andraikitra misahana an'ilay izy ka araka ny efa mahazatra moa zany dia efa misy ny fandaminana izay ho apetraka zay iny zany ataontsika mbola miafina ny zavatra fandaminana fa araka ny titoerana ity moa zany ny fifileteorana dia misy ny fiarovana ny atao anatiny sy ny avelana ny manodidina rehetra ao koa moa ny pitsopitsony rehetrarehetra izay efa fantatra amin'ny resaka sécurité amin'ny zavatra atao ohatran'izao indrindrandrindra moa zany tena misy mateny zay
fa petsaka ny olona no afaka dia efa milamina any amin'izay. Androany moa dia nanatanteraka fanadiovana faobe tetsy amin'ny Magrobeoririka ireo mpikambana ao anatin'ny RMDM. Fa mikasika ilay raharaha Apollo 21 kosa indray dia tsy nahazo fampitsorana vonjimaika izay nangatahany mpisolo vavazy i Paul Rafanoarana taorian'ny fiverenan'ny raharaha tena nivo ny fampanaovana ambony tamin'ny omaly. Naverina eny amin'ny fonjan-tsiafa indray izy arak'izany. Tsy afaka niatrika ny fanadadiana ny vadiny izay voatazona eny amin'ny fonja manjakandrina noho ny tsy fahatombanany ny fahasalamany araka ny fampitambavao. Eo izay lafim-baovao izay hatrany dia isan'ny vaovao mbola amitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao. Ilay ampamoaka goavana nataony Yvon Razanak'olona na isareraka mikasika ny kolikoly sy ny zava-misy marina amin'ny fitrandrahana solika sy ny fampiasam-bola ao Tsimiroro. Ny tena moa izay isan'ny voaroroy tamin'ilay raharaha Apollo 21 izany. Nitondra ny fomba fijeriny mikasika izany indrindra moa androany ny filohan'ny tanora RMDM Javandriamahefa sy Tahirinena. Voalazany sareraka tao anatin'ity ampamokana taony nandritra ny fakanambavany azy tao amin'ny fitsarana ity fa anjakan'ireo olona akaiky ny fitondrana maray loha amin'ny karana ny vola azo amin'ny fitrandrahana solika ao Tsimiroro. Tsy tokony roapolo isanjato fotsiny no azony malagasy ho izy raha ny arena misy ao Tsimiroro. Raha toka tokony ho 50 isanjato ny vola miditra amin'ny fanjakana ary 50 isanjato ny any Madagasikara olona. Saingy noho ny fitiavany tena sy ny fanabotriana ataon'ireo tandapa-sasany eo anivon'ny fitondrana dia voafitaka ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy. Ity raharaha ity ihany koa no tsy mahatafarindony jirama izay boka-trosa lava hoy izy. Arak'izany mitakiny anaovana fanadadiana lalina mikasika ity raharaha ity na avy eo anivon'ny RMDM. Reny zavatra ny voaka reny tsy atao mandehandeha ho azy fa tokony say hijoro indrindra fa ny ao amin'ny lafin'ny fitsarana manoloana n'iny zavatra iny eny ary na ny any amin'ny bianco ary tokony anara-maso akaiky an'iny zavatra iny fa olon-dehibe eto amin'ny firenena le niteny satria raha azoko tsara tsy vitany eo lehibe eto amin'ny firenena le olona fa olona mpiray-donakafo anatin'izao fitondrana zao hatsy zay manjaka ty androany ka aminay zany tany tandalana Madagasikara ka le zavatra ny teneniny Andriamatoa sareraka le manakoako maneran-tany amin'izao fotoana zao iny zavadoza re satria harem-pirenena no tenenina amin'ireny ka ao anay sarotiny zay ny fahasarotana zay dia tsotrany anay ny hoe takinay ary miangavy tsy maninona ho an'izay sampanjara rehetra manavanana ary tokony hanjay anjaikitra amin'iny zavatra ny teneniny satria ninninona filaza dia olombelona no ambadika an'iny zavatra ny teneniny nizaniza tsy misy ambony lalàna ka tokony atao ny fandalinana lalina an'iny zavatra ny teneniny satria amin'izao fahantrana mangitsokitsoka zao ve misy zavatra ohatran'ireny eto amin'ny firenena dia avela ho azy zany kosa tsy raha ny kosa fa ary tsy enkena eto amin'ny tanora RMDM na reny raha ohatra vitavita ho azy fa tsy maintsy ho takiana hatramin'ny farany. Akoatra izay nilaza ity filohan'ny tanora RMDM ity fa tsy ao anaty paikady ny mpanohitra mihitsy izany anongam-panjakana sy fofony ny filoha izany. Mazava kosa ny foto-kevitra dia nanala malagasy anaty fahantrana sy ny amin'ny fanitsina ny mpitondra handeha amin'ny lalana tokony ho izy. Vahao re tompoko ny zavatra rehetra ilain'ny vahoaka amin'ny andavanandro raha tsy laza ao ny menaka ny vady ny atody ny charbon sy ny sisa fa aza lanina amin'ny kobakambava ty firenena ty ampy zay rotanao lasa zay mbola manana rotanao hoavinareo ahafahanareo mandamina an'izay zavatra zay fa kosa aza atao ela ny famahana an'io zavatra ilaina amin'ny vahoaka amin'ny andavanandro fa tsy ekena io fa tsy maintsy an'izay fanapa-kevitra ataony fanoerana raha mbola mitoy io zavatra io. Fanaresaka taminay ihany koa androany nizoky olona mpanao politika Andriamatoa Solo Norbert izay sady mpikambana ao anatin'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ihany koa. Nambara fa manoloana izao ady hatrany ny samy mpanohana ny fanjakana izao dia afara hatramin'ny firodana ny fanjakana izany zava-mitranga izany. Arao ny fanadadiana eo amin'ny sary Sirindra Tsany Andry Rakotomalala.
Efa azo everina fa tonga amin'ny faratampony ny ady misy eo amin'ny sampanoana ny mpitondra fanjakana ankehitriny satria hitambaribary amin'ireo raharaha Apollo 21 ireny fa nisy olona akaika ny Andra Joel ny voasaringotra tamin'ny ndraraha iny. Hita ihany koa ireo adivatra mafy ataon'ireo solombavambahoaka mpanaradiany ny mpitondra fanjakana hatramin'izay izay mitaky ny idiran'izy ireo ao anatin'ny governemanta. Iteraka firodana ny fanjakana nefa itrangio raha nambara ny Solo Norbert Randria Morasata. Imo tsy zavatra atao mahagaga satria fomba zavatra ihany amin'ny toetsaina samy tia haka fahefana samy tia hitondra soif de pouvoir ohatry ny fitenenana zany efa fomba zavatra miseho toa tsy mahataiza mety fetrakan'izay dia mety indrera ho azy moramora ny fitondrana raha ohatra mbola mity ihany zavatra. Amin'izao fotoana izao moa dia variana amin'ny ady anatin'ny fitondrana io ny mpitondra fanjakana any ka adino tanteraka ny fitanga ny vidim-piainana iaina ny vahoaka izay tompo-pahefana. Fa tonga saina avokoa amin'izao fotoana izao ny vahoaka izay nanantena fiovana tamin'ity mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ity fa tsy misy raha mandeha intsony eto amin'ny firenena. Androany teny zanaky ny faritra iray avy Antieko no nitondra ny fanehoan-keviny sy ny fitarainany manoloana ny olana sedran'ny mponina any antoerana. Anjavandre maefa sy tahirinena. Tsy ny mponina eto andrenivohitra ihany no mahatsapa fa tsy misy mandeha amin'ny laon'ny intsony ny fitatanandraraha eto amin'ny firenena. Efa saika manerana amin'ny faritra izao no tonga saina fa mialatsaka lalina ny fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Solotena mponina iray avy any Dego androany no tavarisaka taminay. Nambara fa hafa mihitsy ny fiainan'ny vahoaka tany an-toerana fony mbola teo amin'ny fitondrana ny filomaraka Ravalomanana. Amin'izao anefa sahirana ara-pivelomana ny ankamaroan'ny mponina ny Dego. Toa mijanona ho kobaka ambava fotsiny ihany ireo fampanantenana nataon'ny mpitondra tamin'ny fampelezan-kevitra. Hafa ihany dada zegny aza mety volagny satria avy amin'ny lalagna sisy raha nanahiragna olo teto namboarin'ny dada lalagna jiaby maneran'ny Madagasikara ary tsy noeraoera asa fony nataony ke jo io zegny vahoaka fa hitako mijaly loatra tsy zafo mahita zegny fa olo jiaby mahita amin'ny fijalian'ny vahoaka raha jiaby momba fiainana zegny sahiragna olo raha lafo sisy raha mandeha feke fampanantenana fa amin'ny toerana misy atsika jeoti fa ho togno aroe sy tapany mahery zay tsy vita donc angalangalaon-draha asika jiaby fa mafy ny fiainana zegny afitranay boka Diogo any lalagnanay ratsy ny aigny ny fidiram-bola taloha zegny anao miasa igny mizotra tsara asan-tena fa izo miaigny tsy araka ny toko izy miafiafy tegna mijaly vidim-piainana zegny boko fa tsy volagny raha malala fa sahiragna olo jiaby tegna sahira. Anjaran'ny mpitondra sisa no mamakafaka raha mbola hitazona ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Efa tonga saina avokoa ny ankamaroan'ny vahoaka ary tsy ho voarebireby ny fampanantenana isan-karazany izay tsy mitondra makaiza akory. Fa vahin'ny fandarana saila zao omaly teto anivon'ny MBS ny filohan'ny vehivavy team izay nanasongadina manokana ny tarigetra ny antokotiky Madagasikara sy ny fahavononan'ireo vehivavy mpiambana ao anatin'ny vehivavy team iroso eo amin'ny lafin'ny politika sy hiara-anamafy ny antoko miaraka amin'ireo mpiambana rehetra efa ao anatiny nambitso verisitraka sy mano randre malala. Fa resendahatra no nanosika ireo mpikambana eo anivon'ny vehivavy team nirotsaka ho mpikambana ao anatin'izany vondrona izany ka manaraka tsakany sy andavany ireo fitsipika rehetra ao anatin'ny antoko-tiako Madagasikara. Efa novoizina ombiany fa iray tsy mivaky ny antoko team raha tsy ahifina nitranga teto Madagasikara nandritra ny fitondrana Ravalomanana dia nizotra tsakany sy andavany avokoa na ny lafin'ny sosialy na ny lafin'ny politika na ny lafin'ny fampianarana na ny ara-toekarena izay hita fa very anjavona avokoa amin'izao fitondrana izao. Resy lahatra zany hoe tiako Madagasikara zany no tena nidirina satria na resy lahatra anay zany zay vehivavy tiako Madagasikara dia noho filomarika Ravalomanana satria efa hitanay ane zavatra nataony 7 taona izy nitondra be zavatra vita na fitsinjovana ny ankizy zany le mpitondra mihitsy zany nijerenao rehefa izy zany maharesy lahatra anao dia arahanao sy baiko tenenina zay zany tena resy
ka tena miavaka mihitsy zany atoko tiako Madagasikara zany tena miavaka zany satria novonoana izany novonoana na tamin'ireny 2009 nisy ny fanonganam-panjakana reny tena hoe novonoana fa tsy maty raha misy ny olona hoe mialy ao amin'ny fitondrana zany Vaora Zafimahefy tena hoe tonga dia potika ny atoko politika iny tsy tatsony hoe izy tsisy tsony fa lasa fa ny atoko tiako Madagasikara nisy foana ny fijoroana zay zany tena hoe mampiavaka satria faharesen-dahatra le izy zay ny olona ao amin'ny atoko tiako Madagasikara tsy mba misy an'izany hoe hivadika ao ary na ao ary fa tena hoe zay zany le antopisiny zany le éthique politique raha ny mikasika ny fivorian'ny vehivavy tiako Madagasikara namerenana namoazana azy indray dia nahatratra 500 ireo mpikambana namonjy ny fivoriana voalohany ary vonika naradia ny filoha nasionaly ny antoko avokoa izy ireo raha ny fanazavana nisy ny famonjenay andreo gadra politika tamin'ny taratra saika ao ataon'ny député teny amin'ny kianjany 13 May tsy tanteraka nisy ireo nampalahelo tena nampalahelo fa lasa nisy 12 be izao no nigadra tao anatin'izany zany zay vehivavy tiako Madagasikara dia hoe tsika tsy hijery fotsiny andreo olona gadra ireo fa aloha tsika tena anampy teo ny fijerevanay ny fiantsoana ny olom-pirenena rehetrarehetra teto Tanindrasana sy tany ampitan-dranomasina dia isaorana moa zany ireo izay tsara sitrapo tamin'izany fotoana izany fa tena hoe nanampy andreo vehivavy tiako Madagasikara ireo nafahanay nitsinjo ireo gadra politika vita moina ery lehibe ho andry zareo ny fahatongavan'ny président Marc Ravalomanana filoha nasionaly ny atoko tiako Madagasikara tao an-toerana zany tena hoe nankahery anay vehivavy tiako Madagasikara satria rehefa tsy ao moa izy angeny tena rany ny tanjon'ny vehivavy tiako Madagasikara dia hoe ny ametraka azy indray tsary tsy ny vehivavy rery moa fa ny atoko tiako Madagasikara rehetra sy izay momba anazy zany tamin'ny 3 Jolay 2024 no nijoroany ny antoko tiako Madagasikara 12 taona izy amin'izao ka tsahany antoko hatrany hatramin'izay ka hatramin'izao ny mahasoa ny vahoaka sy ny firenena na dia aty amin'ny fanoherana aza no misy azy fa nisan'ireo sehatra tsy tafiarina mihitsy hatreto atao ry ny fisiny ny varanaretina Covid-19 teto Madagasikara ny kompani pitaterana anabakabaka Air Madagasikara izany tsy hitany amin'ny fitondram-panjakana raha teo ny finiavana anarina izany sy itsinjo ireo mpiasa ao amin'ity orinasa mpanjakana ity anisan'ny lohahevitra no velabelariny fandarana miara-manonja ny mikasika izany tamin'iny andro ny omaly iny ny fitondrana teo aloha ny ezaka ny kolokolo raha tokana andrava efa no natao izao fitondrana ankehitriny izao raha ny fanazavana efa tsy loza manambana tsy loza mitatao fefa loza miatra ny mahazo ny kompani malagasy dia ny Air Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy vitany bokatrosa tsy vitany mbola ando olitra araka ny fitsarana zay no tanterana volana maro lasa izay ary nahazo ny sazy satria nisy kompani nitory izany ary tsy vitany anko hoe tsy malo andreo karamany mpiasa raha amin'izao endriny zao na hiditra ao anatin'izay chômage teknika zay fa tena lay reharehan'ilay fitondrana lay reharehan'ilay firenena malagasy lay reharehan'ilay Madagasikara mihitsy no tena mitrosina amin'ny tany ao anatin'izao raharaha izao ary mampatahotra zany mangoritsina ny rehetra zany amin'ny hoe tena tsy mety tsy rariny ary tsy azo ekeny zany rehetrarehetra zany satria nanao ezaka ny fitondrana teo aloha na tamin'ny andron'ny repoblika voalohany tarihan'ny président Philbert Tsiranana zany na tamin'ny andro Andriamatoa Deratsiraka zany na navitra ny Air Madagasikara ary rehare mihitsy zany Air Madagasikara izany nanao ezaka ny président Zafy Albert na foy aza ny fotoana zay ny tatanany ny firenena dia nanao ezaka président Zafy Albert nanao ezaka ihany koa ny filoha Ravalomanana ary nanao zay tena hoe hisandratany zany orinasa malagasy izany na dia teo aza lay hoe privatisation satria orinasa mpanjakana maromaro araka rehefa niditra tao anatin'ilay ajustement structurel isika dia nisy reo orinasa mpanjakana maromaro zay nomena amin'ireo sehatra tsy miankina mba hahafahana manodina sy
mitantana azy ireo ary manatsara ny ambainday ny toekarena tato anatin'ny firenena anatiny zany fa niezaka ny tazona isika ny Hermade niezaka ny tazona isika ny Jirama niezaka ny tazona isika reo orinasa maromaro zay mba ho reharehan'ny Madagasikara dia samy nanao ezaka tao anatin'izany reo mpitondra mifandimby saingy ny zava-misy taorian'ny 7 dia nitrosina amin'ny tany potika tanteraka ary natao ho tately afadrakotra ny orinasa Jirama sy ny Hermady ka ny libalibany reo hakaiky ny fitondrana sy ireo nandroba fahefana. Dia zay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny horonan-tsary atotry ny fahitalavitry ny MPS ho anao amin'ity alina ity kosa dia mitondra ny lohateny hoe VMS Fight izay lalovan'ny Percy Brosnan moa izany horonan-tsary izany. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny aratsinainy indray. Veloma tompoko.